Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy Androndrakely. Io ny ari-topoko isaorana ny tompandriamanitra izay mbola nanome tombonandro avelomana toy izao, ary mbola nitondra sy nitarika antsika ihany koa izy mba anaraka ny fandarana teo afaka va ianao zay karakarainy ny fiangonana Refy Androndrakely. Misaotra azy tokoa isika ny am'izany fahasoavana lehibe zay nataony tamitsika izany. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anao, ho anareo rehetra zay efa iopototry ny fahitalavitra ny tenako am'ty androandroany ity, ary manonona ny fiadanan'ny tombo Jesosy ho aminareo tsiraray avy. Ka raha sitrakareo zay fahasoavana sy fiadanan'ny tonoko zay, de ho iaho hoe ataovy ny amainina mba hafan'Andriamanitra manamarina sy manatanteraka zany eo aminao manokana. Eny ari-topoko, nanazava taminareo aho tamin'ny heriny fa nisy fototra ny aviny ny ozina, fa tsy hoe tonga ho azy fotsiny am'izao. Ary tsara ny ahafantaranareo ny fototra na tonga ny ozina mba hahafanareo mandray andraikitra, de tsinony zany fa ny fanaovana vavaka fifonana. Enina dia tantara efa ela be tany aloha tany azy lay izy, de tsara ary tena tsara raha anaovanao vavaka fifonana manokana mba ho tonga eo aminao ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, ary mba ho tonga eo aminao ihany koa ny fanafahana ao anatin'ny vavaka zay ataonay ho anao zany. Ndraindray enefa mo raisin'olona toy zavatra maivana zay vavaka fifonana any an-tanako zay, kanefa raha tena teo afaka marina ianao de tsy maintsy miroso am'izay dingan'izay. Ohatra izao, taona maro tateorina nahatsapa zavatra hafahafa, zavatra tsy normalina teo aminy ny zanak'Israely, toy ny hoe ny lovandrazany lasa ny vahiny, ny fananany, ny tranony lasa ny firenena hafa, ny vofatsakany, ny fomba fiteny azy moa de hoe ny loharanonay andoavany vola vao azony sotroina, ny kitay izay nalaina tany anaty ala dia andoavany vola olo vao azony ampiasaina. Akoatr'izany tsy nihinana, tsy nitafiry zareo raha tsy miankina amin'ny olona hafa, miankina amin'ny firenen-kafa. Amin'ny karazan'ireo zavatra hafahafa sady tsy normalina niseho teo amin'ireo zanak'Israely tam'izany fotoana izany. De izao tateoriny ela be voafatana fa ny fahotan'ny razany no fototry ny olana nahazo azy ireo tam'izany fotoana zany. Hoy ezo amin'ny fitomaniny Jeremia ao 15:7, nanotany razanay tsy ety intsony izy fa izahay no mivesatra ny elony. Andao kamany hovakina ny tantara araka volaza ao fitomaniny Jeremia 15:1 ka hatramin'ny 7 mihitsy. Eno tsara ke voasoratra e: Jehova ô, tsarovy zay nanjoanay, hevery sy dinio ny latsa mahazo anay. 5, ny lovanay dia findra ho an'ny vahiny, ary ny tranonay ho an'ny hafa firenena. 4, na dia ny loharanonay azy de andoavanay vola vao azonay sotroina, ary kitay azonay de vidinay vao azo. 5, nanolotana tamin'ny Egyptianina sy ny Asiriana izay mba ho voky hanina. 7, lefa nambarako teo, nanolotany razanay tsy enti-intsony izy, ary zahay no mivesatra ny elony. Hitanareo riavana fa rehefa fantatry ny zanak'Israely fa ny fahotan'ny razana no tao ambadiky zany zavatra hafahafa sy tsy normalina zay niatra tam'izany, dia nataon'izy ireo ny vavaka fifonana. Nataon'izy ireo ny vavaka fifonana. Zao voalaza atao amin'ny Salamo 7:7. Salamo 7:7 de toy zao ny voasoratra eo amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy: aza tsarovana aminay ny elokon-drazanay,
oka ho afaingana itsenanay ny fiatranao fa reraka indrindra izahay. Andiny fa sivy, vonjeo zahay ry Andriamanitra ny famonjenanay eo no ny voninahitry ny anaranao, ary afao zahay ka mamela ny elokay no ny anaranao. Ry havanao, ho iaho amy ty androandroany ity, tokony anao vavaka fifonana tahaka ny nataony zanak'Israely ihany ko ianao raha te ho afaka, tena hoe raha te ho afaka marina tokoa. Raha ohatra moka ny nataonao indray no fototra natonga ny ozina zay nahazo anao, nahazo ny taranakao, de tsara raha anaovanao vavaka fifonana ihany ko zany zavatra zany, fa tsy hoe ataony vitavita ho azy fotsiny am'izao a ny fiainanao. Aza janona mihitsy ny vavaka fifonana mandra-pahatsapanao hoe namelanao tokoa ny Tompoandriamanitra, ary nanadio anao tanteraka nanoloana zavatra ratsy nataonao tam'izany fotoana zany. Ohatra efa nisy zao tantarako aminareo zao, de mandeha nisy ray mpianakaviana tafarisaka tamiko. Raha ny zavatra ny tantarainy tamiko dia tena mijaly, tena olobe mihitsy ny fiainana, satria ny zanany naterany dia mampijaly sy mampahory azy, mamono sy midaroka azy mihitsy. Rehefa misy zavatra angatan'io zanany lahy io amy ray aman-dreniny ka tsy manome azy le rainy, na hoe tsy manome fahafapo azy le rainy, de zay nambara zay no ataony le zanany lahy, vonony le rainy, darony le rainy, mentotondro le rainy, menidaka le rainy. De tsy hoe ndre mandeha na indro fotsiny sehoany zany teo amy fiainan'izy ireo, fa dia nanomboka tamin'ny fotoana nahalehibe an'ilay zanany lahy, dia zany foana no niainany saika isan'andro. Raha vao mangataka zavatra aminy le zanany lahy de fa miororo izy mivady, miororo lay raim-pianakaviany hoe ahoana no atao, anka dia voatery mamorona tsy misy mihitsy azy, fa raha vao tsy manome fahafapo de zay nambarako zay hoe vonony, mentotondry, menidaka, daroany. Zany zavatra nitranga tam'ty raim-pianakaviana ity. De rehefa tena niresaka tamiko ihany koa ty raim-pianakaviana ity a, i tsy nilaza zany tamiko teo fa taty aorina vo ianiko amy tantara fa ay ity raim-pianakaviana ity fony fahavelony ray aman-dreniny tam'izany fotoana zany, de tahaka ny nataony zanany lahy io aminy no nataony tam'ireo ray aman-dreniny tam'izany fotoana zany. De mazava ho azy zany fa zay le ozina, zay le ozina zay nataonao tamy ray aman-dreninao de ataony zanakao ihany koa aminao manokana. De tsarofi tsara fa raha tsy niaiky nieloka sy ny zavatra ratsy nataonao zany ianao, dia tsy amonjy anao amin'ny olana be ety miozina io ny Tompoandriamanitra, tsy amonjy anao zany mihitsy izy. Raha ohatra zao ka ity raim-pianakaviana zay nitaraina fahoriana tamiko ity ka hoe tsy mibebaka, tsy mifona amin'ny fony rehetra eo anatrehan'Andriamanitra noho izy nampijaly ray aman-dreny ihany ko tany aloha, namono sy nidaroka ny ray aman-dreny niteraka azy. Raha ohatra ka tsy miaiky mifahotany izy, tsy mifona, tsy mibebaka, dia tsy ho afabela amin'ny ozina mihitsy izy, fa ampijaly sy ampahory azy mandavataona mandramaty mihitsy azy ny zanany naterany. Eny na dia anao vavaka fanafana ho an'ty raim-pianakaviana ity aza ao mba hitsaharan'lay fahorina sy fijaliana sy lay vono sy daroka ataon'le zanany aminy, de tsy ho afaka mihitsy izy raha ohatra ka izy zay miara-le fahoriana no tsy natsiaro ny nataony fahiny, ka hoe tsy mibebaka no nataony fahiny. Ny tiako ambara zany ry havana de zao, mila manao vavaka fifonana ianao raha ohatra ka ny nataonao no fototra le olana lehibe entiny ozina izany iny. De rehefa vita indray ny vavaka fifonana, ary mino sy manaiky ianao fa efa nety Jesosy Kristy tamin'izy voaomby teo ambony azy fijaliana ny ozina rehetra mpahazo zanak'olombelona, de tsy maintsy miroso amy dingana manaraka indray ianao, de ny fanapahana sy ny fanafoanana an'izany oziny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy miroso am'izay dingana zay ianao,
somary azavaikely amitsika zay mpanaraka fandarana fa tahaka ny aretina ihany ge ny ozony voalaza ny baiboly fa jesosy kristy efa nokapohina ho fanasitranana ny olona zay marary, ho fanasitranana andre olona zay mino azy mba ho afaka amin'ny aretina. Any amin'ny boky faminaniana moa dia milaza ny baiboly Isaia 3:10 fa efa netiny Jesosy ny aretina rehetra, efa netiny Jesosy ny rofo rehetra. Ary Petera dia nanamafy azary faminany izany hoe ary ny dia kapoka natao tamin'i Jesosy no fanasitranana ny marary. Fa mba tonga ny aretina iala, mba tongana ho sitrana, de ilaina ataony vavaka fanasitranana ny marary, na hoe vavaka fametra-tanana amin'ny marary, na ihany koa hoe vavaka fansorona diloilo an'le marary. De tsy afa fa tahaka zany ihany koa no tokony atao amin'ny ozona. Ary zany no antony mahatonga isika ny mitondra fampianarana mikasiky amin'ny ozona ao dia mampatsiaro anareo hoe mba tonganao afaka. De zava-dehibe ny finoanao a Jesosy, zava-dehibe ny finoanao fa efa netiny Jesosy teo ambony azy fijaliana le ozona. Fa zava-dehibe ambonin'izany ny fanapahana sy ny fanafoanana an'le ozona amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny atao amin'ny aretina mihitsy no tokony atao amin'ny ozona raha teo afaka ianao. Manarak'izany azavaiko aminareo ihany koa fa amin'ny karazany ny olana etiny ozona. Nambarako tamin'izany fa misy amin'izy reny, misy amin'ireny ozony reny no mitondra fantrana sy fahasahiranana ary mitondra tsy fahombiazana eo amin'ny fameloma-tena. Ka raha tsy tapaka, tsy foana zay karazana ozona anankiray zay dia tsy ho afabela amin'ny fantrana sy ny fahasahiranana zany mihitsy ianao. Tsy ho afabela amin'ity tsy fahombiazana mandavataona ity ianao. No zany manasanao ampitiavana izahay fiangonana Refy Androtrakely. Manasanao zahay tongava miona aminay, ahafanay manorevitra sy ahafanay mivavaka manokana ho anao raha toka anisandre olona mbola misy ozona mitatao sy mitambesatra eo aminao. Na ihany koa tongava mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androtrakely. Voasoratra io moa zany ny fandaram-potoana na ny andavanandro na ny alahady. Vonona izahay araky ny efa nambarako teo hoe anorevitra sy hivavaka ho anao, ho anareo manokana. Efa niantso anay sy efa nanome anay fahasoavana, hitondra fanafahana, hitondra fanasitranana, hitondra fahasoavana ho an'ny olona amin'ny alalana vavaka ataonay ny tompandriamanitra. Ary efa hatramin'ny elo no natsapanay an'izany fahasoavana nomen'Andriamanitra izany, ka inonay fa am'izao vaninandro zao dia mbola afaka anamarina an'izany fahasoavana nomenanay izany ny tompandriamanitra. Ka de hoy zahay amafisiko hoe tongava tompoko miona aminay fa vonona andray anareo izahay. Fa ambon'izany momba anay sy mitana ihany koa ny tompo, ary tena inonay momba anay sy mitahanay izy ao anaty fotoam-pivavahana zay ataonay. Olona maro nefa natsapa zany fahasoavana izany nandritra fotoam-pivavahana zay narahany tao fiangonana Refy Androtrakely. Ka raha namonjy ny hafa izy, nahoana moa no tsy hamonjy anao? Azo antoka fa tsy misy fizatavan'olona ao amin'ny tompo riavana malala. Zay zany no everiko hoe lalana anankiray zay amahan'Andriamanitra ny olana misy aminao de ny olana nety-ny ozona dia ny fantrana sy ny fahasahiranana ary ny tsy fahombiazana am'izay atao. Fa ity ihany koa misy lalana iray avy amin'Andriamanitra entina manohitra ny fantrana sy ny fahasahiranana ary ny tsy fahombiazana. Lalana iray ho iao, tsino izany fa ny fanomezana sy ny famafazana ary ny fafoizana sy ny falalatanana. Zava-dehibe lay fanambarako taminao hatramin'izay hoe tapahana ny ozona,
fanana amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina, fa zava-dehibe ihany ko ny fampiaranao an'ity lalana anankiray ity. Tena zava-dehibe ndraindray anefa zavatra tena sarotra amin'ny olona ny manao fampiarana an'izany, ny manao pratika an'izany, ny manavanana ny maro ary mafaly ny olona dia izy mandray fa ny manome kosa, ny mamafy, ny mahafoy, ny malala-tanana de zavatra sarotra aminy ny mampiatra an'izany, zavatra tena manahirana azy ny ampiatra an'izany. Ho an'ny olona sasany aza dia zava-pady mihitsy, zany hoe mamoaka ny eo an-tanana, mamoaka ny eo am-paosy, na mamoaka ny eo anaty poketra, na mamoaka zay efa notehirizina tany anatin'ny tokantrano tany. Etsan-daniny ihany ko dia tsy vitsy amin'ny olona no manaiky kiviny devody. Lazainy devoly am'izany fa ny fanomezana, ny famafazana, ny fahafoizana, ny falala-tanana dia mampiena ny eo an-tanana. Ary misy aza ompitenenana malagasy zay hitako hoe ratsy le izy, zao le teny mahantra be fiantrana olo ka ifindrany ny alahelo sasany. Dikan'zany ompitenena malagasy zany dia tsy tokony anome sy amafy ny olona, tsy tokony ahafoy sy alala-tanana ny olona, indrindra fa isan'ny olona tena sahirana na isan'ny olona malahelo izy. Riavana hoy aho aminao am'ty androandroany ity, hafa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olona, hafa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fijerin'ny devody. Ahoanao voasoratra any amin'ny Isaia 5:20 any, antoka vakitsika Isaia 5:20 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, ho Jehova, fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Tiako ambara mantsy de zao hoe manana ny prinsipany io Andriamanitra io entina amahana ny olana misy eo amin'ny olona, ary ilaina ampiarina, ilaina pratikena zany prinsipan'Andriamanitra zany. Tsy efa fa tahaka ny mpamboly izy io. Raha ohatra ka misy mpamboly anankiray manana voatsaramaso tapaky ny gony, raha ty anana voatsaramaso amina gony izy, zany hoe amina gony maromaro, dia tsy maintsy manome mamafy ho an'io tany io izy, tsy maintsy mahafoy ho an'io tany io izy. Azony atao ny tsy manome, tsy mamafy ho an'ny tany, azony atao ny tsy mahafoy ho an'ny tany, fa dia lay voatsaramaso tapaky ny gony de ho ataony zareo sakafo, avita azy amam-bolana angambany zany. Fa ny aorina kosa de tsy anana voatsaramaso intsony zany mpamboly zany, fa voatery tsy maintsy vidy raha te hinana. No zany ny prinsipan'Andriamanitra zany de zao, aloha mandefitra, aloha miatra kely, fa omena ho an'ny tany aloha ny voatsaramaso, afafy ho an'ny tany, afo ho an'ny tany, fa tsy elo aorina zany de tsy maintsy hijinja vokatra be dehibe, voatsaramaso amina gony maromaro ny mpamboly. Ahoana ho Jesosy Kristy any amin'ny Luka 4:20 any, mazava ny teniny, omeo dia mba omena ianareo, zany hoe mila manome aloha ianao, zay vao manome anao Andriamanitra. De zao ihany ko toa le teny, fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka atolotra eo am-ponareo, faraky ny fatra ataonareo no amarana ho anareo ihany ko. Zany hoe rehefa manome zany ianao, mamafy zany ianao, mahafoy zany ianao, malala-tanana zany ianao, dia zay no andrasan'Andriamanitra dia anome anao izy. Ary mihoatra lavitra, tena mihoatra lavitra noho zay omenao no omanin'Andriamanitra omenanao. Manamarina zany ihany ko ny tenin'ny Paoly apôstôly any Korintianina 2:7 any, 9:10 ka hatramin'ny 10:12, fa ny fanomezana, ny famafazana, ny fahafoizana, ny falala-tanana
zay ataonareo hoy izy dia mahatonga anareo anakarena amy zavatra rehetra ka mahatonga anay mpanompon'andriamanitra misaotra sy makasitraka an'andriamanitra ny am'izany fahasoavana zay ataon'andriamanitra eo aminareo zany. Ao anaty baiboly ato zao ao amin'ny marka toko 12 andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 7:20 dia misy tantarana vehivavy anakiray. Io vehivavy io dia vehivavy mahantra, vehivavy malahelo, fa rehefa tokany ny fotoana fanaterana ifanatitra, fanaterana ny rakitra dia gaga Jesosy, resy lahatra izy satria araka volazan'ny baiboly ao am'le marka io hoe ny fananany rehetra mihitsy no nentiny fony nataony rakitra, fony nataony rakitra. Ary zany no antony natonga Jesosy voatery ny laza mpabe maso ary ny dera teo maso mpianatra fa ity vehivavy ity no nanome be indrindra raha oarina tamin'ny olona rehetra, tena nahazo dera sy fakasitrahana izy. Marina fa tsy hita ao anaty baiboly hoe nanahoana nytony tantarana, fa inoko fa dia niovonjen'Andriamanitra ho afaka tamin'ny fantrana sy ny fahaseranana ary ny tsy fombiazana teo ny famelomantena zany vehivavy zany. Inoko fa tena nataon'Andriamanitra ho am'izany mihitsy ny fiainana iny. Ry havana malala, ry mpiaino zay mandrea am'izao fotoana zao, am'izao famaranana ny afatra entiko zao, dia sako ny milaza aminareo fa tsy misy olona say manome, say mamafy, say mahafoy tena hoe maneho fahalalan-tanana indrindrindrindra hoe ho an'ny asin'Andriamanitra ka hoe lasa nahantra na lasa sahirana izy taty aoriana. Tsy nisy an'izany mihitsy ao anaty ity baiboly ity. Ny mifanohatra am'izany aza no misy novahan'Andriamanitra ny olana ho an'ireo olona zay sany nanome sy namafy, say nafoy ary nampiseho fahalalan-tanana, ary nataon'Andriamanitra resy ny fantrana sy fahasaranana ary ny tsy fombiazana nisy teo aminy hatramin'izay. Hitondra fanazavana misy kokoa aminareo mikasiny am'izany eo amin'ny heriny, fa ho famananiko ny afatra de zao tompoko, zava-dehibe ny vavaka fanafahana zay atao anao, fa zava-dehibe ihany koa ny fanaovana pratika ny prinsipa'Andriamanitra dia ny fanomezana sy ny famafazana ary ny fahafoizana sy ny fahalalan-tanana. Matoa mitaonantsika Andriamanitra mba hanao an'izany arak'izay hita ao anaty de baiboly ity, de zay mihitsy no entan'Andriamanitra fa mahasoa anao, mahatsara anao. Raha ohatra ka efa natao zao ny vavaka fanafana ho anao kanefa mbola tsy tena tsapanao ihany le tena zavatsoa tao ambadiky zany, de hoy aho hoe miroso am'ty lalana anakiray ety anao. Aza miandro hoe anambe vo iroso am'izay prinsipa'Andriamanitra zay ianao, fa meteza anao pratika tsotro zao ianao, fa raha masay ianao de tiako milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa say ihany keo Andriamanitra hiditra tsetro amin'ny fiainanao ka anafaka anao amin'ny fantrana sy ny fahasaranana, anafaka anao amin'ny tsy fombiazana mikasiny amin'ny famelomanteny amin'ny olana misy eo amin'ny fiainanao izy. Ka hoy aho hoe manaova pratika avy hatrany ianao. Andaotsika maky baiboly ato amin'ny obolina toko 1:20 ka ny 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Obolana toko 1:20 de ny 7:20 to zao voasoratra: misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Ataoko fa mazava be ny voasoratra. Andriamanitra zany am'izao fotoana andresanao ny afatra izao de tiany ianao mba iaina tahaka andreny hoe mpamboly reny. Misy mahafoy ny mpamboly manome ho an'ny tany, de inona mitranga mitombo fananana ihany izy. Fa misy kosa olo baiboly fatra-pahitra loatra, zany hoe zay eo an-tanana dia azony ho azy samy rery, tsy masa manome izy
tsy mahasamamafy izy tsy mahasamafo izy tsy hita ho amin'ny falalatanana zany akory tsy hoe afaka ampitombo mifananana fa de io voasoratra io nefa tonga mahalahelo ihany izy ry hafa aloha am'izao fotoana zao de ivavaka ho anareo aho ivavaka ho anareo aho matoky fa hiasa ny tompoandriamanitra am'ty androandroany ity ivavako anareo aho voalohany anao fifonanao akoatra fifonana zay ataonao anao fifonana ho anareo aho faharoa de anapaka sy anafoana ny herin'le ozina zay fototsy ny olana nisy teo aminareo aho marina fa nyresaka momba fahatrany sy fahasarananao ary ny tsy fombiazana am'izay amy famelomatena fa na inona karazana olana etiny oziny eo fiainanao dia ivavako anareo aho mba ho afaka am'zany ivavako anareo zay marary any ko aho ary farany ivavako anareo aho mba ho tsapy anareo mahazava-dehibe ny fanomezana sy ny famafazana ary ny fafozana sy fahalalantanana tena manao fa pratika an'izay mihitsy anao indrindra fa ho an'ny asan'andriamanitra fa ho hitanao ny herin'andriamanitra miasa eo aminao raha afaka mandohalika aloha de mandoly na apetrao amin'ny fonao tananao fa hivavaka ao somary lavalava kely ty ivavaka ity ka dia zay matoka am'teny hoe mandoly mihitsy anao hivavaka atsika tompoko ry andriamanitra raiky malala masina zay ny an-danitra misotranao amin'ny anaran'i jesosy kristy ao fa lehibe tena lehibe ny fahasoavanao ka mbola afaka nanambara tamin'ny olonao ny amin'ny fanafody entinao manasitrana sy manafaka ny olona malona ny olana ny etiny ozina teo aminy am'ty androandroany ity andriamanitro tsy miafina aminao ny tantara-piainan'ny olona tsiraray avy fantatrao ny zava-nisy tany aloha sy ny zava-nisy ankehitriny ko dia miantso anao amin'ny anaran'i jesosy aho mamindra fo amin'ny tsiraray avy zay resy lahatra ary mangetaheta fanafahana ianao am'ty androandroany ity mamindra fo ianao ka mamelan'ny eloka vitana mamelan'ny fatosona vitana ary raha ohatra ka avaina amy razam-beny zao olana miajady amin'izao de mamindra fo ianao ka zany heratsy nety-ny ozina ny olana nety-ny ozina vany amy razam-beny tany mba tsy hanakery intsony am'ireo olona zay manketaheta fanafahana am'ty androandroany ity amin'ny anaran'i jesosy kristy tapahako sy foanako ny herina ozina didiniko amin'ny anaran'i jesosy miela tanteraky izany na inona karazana olana mianjady amin'ny olona nety-ny ozina de afako am'izany ny tsiraray avy ataovy tonga ny aminy ny herin'ny fanafahana andriamanitro ny aretina ihany ko esorina amin'ny anaran'i jesosy kristy efa nazareta sy tranona ny olona rehetra marary sy tranona ny olona rehetra marary ahafana amin'ny anaran'i jesosy izy ary mivavaka aminao aho andriamanitro ataovy resy lahatra ny olona fa tokony hiditra ao am'ilay dingana manaraky izy dia ny famafazana sy ny fanomezana ary ny fahafozana sy ny fahalalantanana ka na dia tsy de manao aoana loatra azy ny fari-piainana de ataovy resy lahatra izy fa mila manome sy mamafy mila mafoy sy malalatanana mba hafanao maneho famonjena sy fagagana lehibe ho azy ry andriamanitro ry la izy atr'izay mandrakizay mandrakizay matokony herinao aho am'ty androandroany ity zay asa eo amin'ny olona tsiraray avy ny dera ny aja ary ny voninahitra ho anao iriry ihany anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i jesosy no anaovako ny vavaka misaotra raha eo halleloia amen zay zany tompoko no fotoanatsika tam'ty androany ity ka dia mirary ny fahasoavana ho anareo tsiraray avy ny tenako amin'ny heriny mo dia mbola nazava aminareo misy kokoa ny am'ty fanomezana sy ny famafazana ary ny fahafozana sy ny fahalalantanana ity ao ny tanjoko de zao ianareo zay mino fampanompon'andriamanitra ny teny ary resy lahatra tam'izay afatra efa netinahitra am'izay tiako ianareo atsapa zany atao hoe andriamanitra mandray an-tanana ka mitondra fiainana vaovao ho anareo
zay zany tompoko ny afatra ka dia mirasondrina tompoko amin'ny herin'ray veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.